andro fahaenina iarahantsika tao anatin'ity fiarahana mandinika ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainam-bavaka ity dia mbola miara-panao hatrany tafahoana amin'izao fotoana famaranana izao isika amin'ity androany ity. Ka ny lohahevitra na ny lohateny izay hojerentsika ifantohantsika androany dia mahakasika indrindra ny vavaky ny ampakarina satria mino sy manantena ary mahatoky mifampivavaka isika mba ho isan'ny ho akarina hitsenan'i Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra amin'ny fiaviany tsy ho ela avokoa ny isika rehetra izay manaraka izao fandaharana izao. Mba tsy hisy ho diso anjara amin'ilay fampakarana lehibe isika amin'izay andro lehibe sy manitrikitrika amin'ny fiaviany Jesosy izay. Koa andeha ary hiaraka hivavaka isika mba ahafahan'Andriamanitra mitaha ny fotoana izay andiniantsika ny tenin'Andriamanitra eto. Vavaka isika. Andriamanitra any an-danitra, mivavaka aminao hatrany izay satria ianao no Andriamanitra. Ilay tsy toa mahefa ny zavatra rehetra, ilay mikatsaka mandrakariva ny hasoanay ka mamporisika anay mba hivavaka, tsy mitsahatra, tsy ho reraka satria antomotra ny fiafaran'ny tantaran'ity tany ity ka maniry indrindra nefa izahay mba ho isan'ny ho ampiakarina amin'ny fotoana hiavianao tsy ho ela eny amin'ny raon'ny lanitra. Dia raha handinika ny teninao izahay dia tahio ny teninao fa amin'ny anaran'i Jesosy no angatana mivavaka. Amen. Iza no mpampakatra? Jesosy no mpampakatra. Ho avy indray izy araka ny fanambaran'ny soratra masina dia handray antsika ho any aminy. Izy no hamonjy sy hampakatra antsika, hanala antsika eto amin'ity tany feno faharatsiana, feno fahoriana, feno ady sarotra isan-karazany ity fa hitondra antsika kosa ho any amin'ilay fonenana mandrakizay, ilay lanitra vaovao sy tany vaovao izay efa voamboatra ho an'ny voavitra. Jesosy no mpampiakatra fa ny fiangonana kosa no hampakarina ary eo ampiandrasana an'izay fiavian'i Jesosy izay dia misy ny vavaka tokony hifantohantsika. Izay no nanomezana n'ity lohateny ity hoe vavaky ny ampakarina. Ao amin'ny Apokalipsy 2:20 ka ny 9:20 no misy izany andin'ny soratra masina na fanambaran'Andriamanitra izany. Dia voakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Hoy izay manambara ireo zavatra ireo, eny avy fainganao. Amen, avy Jesosy Tompo. Zay ilay vavaka. Manao ny fanambarana zany Jesosy hoe ho avy fainganao dia mamoaka ny etaeta-pony ny ampakarina hoe amen, avy Jesosy Tompo. Dikan'ny amen moa dia hoe ho tanteraka tokoa ny izany. Tonga avy faingana Jesosy. Ao anatin'izay vavaka ataon'ny ampakarina izay dia misy teboka vitsivitsy tsara hifantohana. Ny tenin'i Jesosy hoe eny avy fainganao, ho avy. Dia tsy hoe teny vaovao akory ity teny hoe Jesosy ho avy ity, fa teny sy fampanantenana nataon'Andriamanitra efatry ny ela no nisian'izany teny izany. Eny hatrany amin'ny Genesisy 3:15 dia efa ahitana taratra ny amin'izany hoe fiavian'ny mpamonjy izany, fisian'ny mpamonjy izany. Ho avy izy dia nisy ilay fahatongavany voalohany, miverina ihany ilay teny ho avy izy dia mbola hisy ihany koa ilay fahatongavany faharoa. Efatry ny ela izany no nisian'izany fampanantenana izany. Dia tsy hoe efa ela ilay izy dia nataondray mipoaka dia vita, fa miverimberina hatrany izany ao anatin'ny soratra masina. Miverimberina hatrany ary nandritry ny taonjaton'ny fandimby rehetra dia henontsika foana izany hoe ho avy Jesosy, ho avy Jesosy, ho avy tsy ho ela
Jesosy, naverimberina foana zany. Taranaka misy antsika amin'izao vanim-potoana misy antsika izao de mandre an'izany ary mbola hanambarana zany koa hoe ho avy Jesosy fa samia mba miomana ho amin'io fiaviany tsy ho ela io. Ny anankiray ihany koa tsarotsipihana ao anatin'ity hoe teny ny fikasana lehibe nataon'i Jesosy ny amin'ny fiaviany tsy ho ela ity de izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintina faharoa toko voalohany ka ny andininy fa roapolo. Korintiana faharoa toko voalohany andininy fa roapolo, vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra dia ao aminy ny eny ary amin'ny alalany koa ny amenna ho voninahitr'Andriamanitra amin'ny ataonay. Ao aminy ny eny ary amin'ny alalany koa ny amenna. Tsy maintsy tanteraka zany ny teny fikasan'Andriamanitra ny amin'ny hoe fiaviany tsy ho ela io. Ne mankoatra ny misy teny eno ihany mitsirika eno hoe ohatra ny efa ela ihany no nisian'izany teny ho avy Jesosy zany, mandrak'ity mbola tsy tonga ihany, tsy maintsy ho tanteraka io. Mankahery antsika ho amin'ny fiandrasana sy ny fiorenana ao anatin'ny fivavahana ny fiarahana amin'Andriamanitra. Inona ny vavaka ataon'ireo ampakarina? Hoy le valiteny amenna avy Jesosy tompo. Mivavaka ny ampakarina, isika andao hivavaka. Inona ny faniritsika amin'io fiaviany Jesosy io de ny mba hifankahita amin'ireo zanak'Andriamanitra izay navotana rehetra. Ao amin'ny Isaia toko 7:20 ka ny andininy 10 de misy an'izao fitantarany ny soratra masina izao mikasika ny asam-pamonjena izay nataon'i Jesosy. Nefa sitraky Jehova ny anoritoro sy hampangirifiry azy rehefa manolotra fanatim-panonerana izy dia ahita taranaka sady ho maro andro ary ny sitrapon'i Jehova dia ambinina eo an-tanany. Ahita ny zanak'Andriamanitra. Faliana ho an'i Jesosy zany tsy very maina lay famonjena lehibe izay notanterahana teo amin'ny hazo fijalian'ny Kalvary, tsy very maina. Ary isika ihany koa de mivavaka isika mba hifankahita amin'ireo izay navotan'i Jesosy amin'ny fotoana io. Vavaka tokony ho ataontsika izany. Mivavaka ihany koa isika satria hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko 4:10 ka ny andininy 1 hatramin'ny 7 rehefa ho avy Jesosy. Jaona toko 4:10 andininy 1 ka hatramin'ny 7. Aza malahelo ny fonareo, minoana Andriamanitra ary minoa akoho. Ao an-trano ndraiky misy fitoerana maro ratsy izany de efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo de ho avy indray ka handray anareo ho any amiko ka izay itoerako no itoeranareo koa. Zany no teny fikasan'Andriamanitra zany. Ary zany ny vavaka tokony ho angatantsika hoe mba ho isan'ny noraisina isika amin'ny fiaviany Jesosy io. Satria Jesosy no miteny eto amin'ity teny ity hoe handray anareo ho any amiko. Jesosy io mba taio izahay mba ho isan'ny horaisina amin'ny fiavianao eny amin'ny raon'ny lanitra, mba ho isan'ny hitsenanao amin'ny fifaliana. Vavaky ny ampakarina zany. De zay manana fanantenana ny amin'izany hoe ho ampakarina zany, zany no antom-bavaka tokony hipololotra ao anatintsika eo. Ina ihany koa ny vavaka izay tokony ho asandratsika? Mifandray amin'ny Kristy mandra-piaviny. Ao amin'ny Korintiana 1 toko 1:10 rehefa miresaka an'ilay fandraisana fanasan'ny tompo ny tenin'Andriamanitra. Eo amin'ny Korintiana 1 toko 1:10 ny andininy 9:20 de zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra: naoviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka de manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Mivavaka isika mba ho tafaray amin'ny Kristy satria rehefa mandray ny fanasan'ny tompo zany de midika izany hoe ao anatinao Jesosy, manana fifandraisana amin'ny Jesosy
ianao, no raisin'i Jesosy ho ao aminy izaho sy ianao, isika zany. Ka io firaisana amin'i Jesosy io de mivavaka mafy isika mba ho tafaray amin'i Jesosy mandra-piaviny, mba ho zava-dehibe amintsika hatrany. Ilay sorona nataon'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, mandra-piaviny, fa zany no afaka hitahiry antsika ho ao amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Tesalonianina voalohany, toko 4 ka ny andininy 17. Mahafinaritra ity tenin'Andriamanitra ity, mitantara indrindra ny toe-javatra iseho amin'ny fiavian'i Jesosy. Vakiana hatreo amin'ny andininy 19 ny teny. Tesalonianina voalohany, toko 4, andininy 19 sy 17. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetra an'Andriamanitra. Ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha, ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina miaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Akarina miaraka, reo fanodimandry zany hatsangana. Dia izay mbola velona ka mbola mitoetra tsara amin'ny fanarahana amin'ny Kristy dia ho vana, dia miaraka akarina hitsena amin'i Jesosy eny amin'ny rahon'ny lanitra. Be dia be no hiaraka akarina amin'ny fotoana io, fa mivavaka isika hoe ho avy tsy ela ianao Jesosy. Zao ny vavaka angatahako sy ndeha angatahantsika hoe mba ataovy ho isan'ireo marobe miaraka akarina, araka ny voalaza eo amin'ny 17. Miaraka akarina na hoe akarina miaraka. Andriamanitra ny hitahantsika tsirairay avy mba hamelona sy hanoratra zany teny zany ao anatin'ny fo sy ny saintsika ao, ary mba ho visavisaintsika hatrany zany fa isika io rehefa ho avy Jesosy mila miakatra tsika, fa mila mivavaka ho amin'izany isika. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra, Jaona voalohany, toko 2, ny andininy 17, dia misy an'izao fanambarana izao. Ary ankehitriny anaka, tomoera aminy mba hananantsika fahasahiana raha iseho izy ka tsy omena teo anatrehany amin'ny fiaviany. Tomoera ao aminy, aoka ho tafatoetra tsara ao amin'ny Kristy ny fiainantsika, arak'izany taridalana sy toromarika omen'Andriamanitra antsika izany. Ndeha ho jerentsika hoe ahoana moa zany hoe mitoetra ao amin'ny Kristy izany ny fiainana. Misy andinin-tsoratra masina vitsivitsy ho vakiantsika ireto. Petera 2:7, ny andininy 2:12 sy ny andininy 4:12. Koa raha ho levina toy izany zao zavatra rehetra zao dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo? Amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Mivavaka amin'Andriamanitra isika mba hananantsika an'izany atao hoe fitondran-tena masina. Miamitosaka amin'ny fitondran-tena maloto amin'izao fotoana izao. Na eny an-dalana eny, na any amin'ny fahitalavitra, na eny amin'ireo serasera isan-karazany, mitosaka ny faratsiam-pitondran-tena. Fa mivavaka isika mba ho tody amin'izany atao hoe manana fitondran-tena masina, manana toe-panahy araka an'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy 4:12 dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe koa amin'izany ry malala, satria manantena izany zavatra izany ianareo dia mazotoa mba ho hita tsy manatsiny amampondro eo anatrehan'ny Tompo amin'ny fihavanana. Mazotoa, ka hanana fahazotoana hikatsaka ny tsara sy handroso ho amin'ny tsara mandrakariva isika. Mifoaza, miambina, oka izay reny fitsilami-damoana sy ohatrany fitaraikiraikana eo amin'ny fifandraisana sy ny fivavahana ireny, fa aoka mba ho tafafo amin'izay isika araka ny voalaza ao amin'ny Marka 7:5 sy ny Lioka 7:7
3:10. Inona ny vavaka tokony mahasandratsika ihany koa? Zao no ambaran'Andriamanitra ao amin'ilay tenin'Andriamanitra Jaona 1:3 ihany fa ny 2. Ry malala ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika. Nefa tsy mbola naseho izay ho toetsika rahatr'izay. Fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika. Ho tahaka azy isika. Fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Fanirinao ve ny hanahaka an'i Jesosy? Ny kristianina rehetra dia maniry ny hanahaka ny toetran'i Jesosy. Mikatsaka mafy an'izany hoe fanjakan'Andriamanitra izany, fahamarinan'Andriamanitra izany. Kristianina rehetra ary mivavaka ao amin'izany isika. Fa amin'ny fiavian'i Jesosy hovanao anatin'ny raim-pimaso ny rehetra dia tena mahita ny Jesosy mifanatrika, ho tahaka azy isika. Vavaka izany mila ataontsika izany. Mila mitalao mafy amin'Andriamanitra isika. Ho avaozina isika, hovana isika. Araka ny andinitsoratra masina efa novakiantsika teo any amin'ny Korintianina 1:4, Korintianina 2:4, ny 9:12 sy ny Korintianina 2:7, 9:12. Dia hovakiantsika izay andinitsoratra masina anankiray izay, Korintianina 2:7, ny 9:12. Fa isika rehetra kosa mitava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny Tompo toy ny amin'ny fitaratra. Ka hovana azo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny Tompo dia ny fanahy. 4, ny 9:12. Ary tsy ketraka izahay fa na dia mihalevina aza ny toetray ivelany dia avaozina isan'andro kosa ny toetray anatiny. Mila mivavaka isika, tolona mafy, mangataka amin'Andriamanitra mba hanovan'Andriamanitra antsika dieny izao ary mba hatonga ilay fanovana lehibe amin'ny andro farany amin'ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra. Zao manko no teny anankiray farany metintsika hamarana izao famelabelarana izao amin'ny Romanina 9:7 ka ny 7:20. Hoy ny tenin'Andriamanitra. Romanina 9:7, ny 7:20. Satria izay fantany rahateo no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany, mba ho lamatoa amin'ny rahalahy maro izy. Fantatr'Andriamanitra ny zavatra izay tanterahantsika amin'izao fotoana izao. Ary ambaran'ity tenin'Andriamanitra ity hoe fantany rahateo, izay fantany no tendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany. Dia Andriamanitra nia hanampy hery antsika rehetra. Ho avy Jesosy, ho avy tsy ho ela izy, hahita azy isika, maso rehetra hahita azy. Ny fampanantenana izay nomeny Jesosy araka ny noresahana teo, tsy miova io, fa mandraka izay io. Fa isika kosa mila mivavaka isika, mila manamboatra ny fiainantsika isika, mila manova ny tsy mety eo amin'ny fiainantsika isika mba ho tafaray amin'Andriamanitra. Ndeha ary anasanao hivavaka eo amin'ny famaranana izao famelabelarana izao. Sotranao hatrany izay ry Andriamanitra eny an-danitro, ny amin'ny fahafantaranay ankehitriny fa ho avy tsy ho ela ianao, dia ampio izahay fa tsy miova izany teny fikasanao izany, fa izahay mila miomana sy mivonona, mila miova eo amin'ny fomba fanaonay tsy mety rehetra ka ho tafafikitra aminao ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana ny vavaka. Amen.